miasa aloha ty fitondrany ty. Bravo, Monsieur le Président. Tena grand bravo satria ny asa vitany zao fitondrany zao dia ny nametraka inona ny ilazantsika azy hoe mainmisy vita le fitondrana no hoe atsika ny Assemblée nationale, atsika ny Sénat tsy afa-mihetsika tsy afaka mibitabitaka be eo anatria atsika zany HCC zany, tsy problème io na tsy asitsika haute cour de justice. Zay tiatsika atao amin'ny lalàna sy ny constitution no tao. Raha misy manao fihetsiketsehana ravatsika zany, ny mpitarika syndicat, raha tsy tapahtsika ny karamany, roatsika izy, ataotsika mandalo kely eny an-tanimorana eny tsefa. Raha zany ny asan'le fitondrana vita misongadina be. Raha misa manandrana mitady arabe, Général Florence matoky anao miasa HCC sous la coupe du président, parlement mangina, ny syndicat mihetsiketsika ka tsano any amin'ny lohany, zay mitady arabe Général Florence. Fa ny tena problema ny fitondrana ty atao ahoana reto mpanao gazety reto. Fa raha reo nge no milamina, raha reo nge vita amin'ny manakombona vavandreo, raha reo nge ka vita amin'ny mandamina ny an'ireo, tena nany amin'ny 2028 aza mety mbola atsika miasa le fitondrana. Opération presse na hoe opération média, stomy daholo le ny stomina voalohany aloha, de le efa fantatra hoe tony henjana be amin'ny resaka mercenariat journalistique. Avy reny manao mission, omena mission ndray reny mercenaire reny anao débauchage. Sotostomy le pilier any amin'ny organe de presse isan'isany any akaty amitsika, ataovy matanjaka be ny offre. Ze tsy hiasa hiaro an'le fitondrana fa matahotra na tsy sa, payons ny silence, vidio vola ny fahanginany. Za zao de mitsotra amitsika fa za le mba tsy niasa kely émission firy teo, efa mahazo message Noël hoe so de mba mipayena ny silence-nao. Andray payena ohatrinona fanakombonana vava. Zany no amidy tsy raha be, tsy voavidy zany na euro na dollara na ariary. Efa nisy mpanao gazety ny setrasetra be faraparany teo maromaro, tsy tantanina leny, tsy tapopoka, mipehena ny silence. Ary ze tsy voasitona hiasa ty amitsika, ze tsy azo vidina ny fahanginany, avoay malakilaky amizay ty loi sur la cybercriminalité ty.
avoay malakilaky am'izay ity code de la communication ty, de eo no amoretana andreo ary tena famonona fahafahana liberticide. Namana Sylvain Ranjala namoaka voambolana anankiray presticide, famononany presse, les projets de loi. Ao anatin'le hoe latsaka katerena firenena zany ny ataon'le fitondrana tsy mandeha am'izay loany le fitantanana sahirana ny vahoaka fa kendaina am'izay ny ainao manjery. Ny onjam-peotsika dia manohana ny combat ataony tsara sitrapo rehetrretra manakana an'izao famoretana ainao manjery zao ny fampiasana lalàna hafahafa. Ary ny tena manokana dia manohana andreo namana ao anatin'izany combat zany. Tsy vao zao mantsy ty zavatry ty nefa nandeha fa efa trany amin'ny fampidirana amponja mpanao gazety hatrany amin'ny hoe vao nanomboka naneno ty hoe article 20 ny loi sur la cybercriminalité ty de efa betsaka ny resaka nataotsika. Tsika raha nietrehitra hoe efa niverenan-dalana zany raha zany fa tsangana matindray le article de normal ny olona rehetrretra raha nijoro ary mitsangana am'izao fotoana zao. Ka za tsy hiditra intsony amin'ny ady hevitra rehetrretra efa nataony namana zay tena hoe ao anatin'ny rariny. Ary ty tsy rarahana article 20 ao am'le hoe loi sur la cybercriminalité ihany ty zavatra manahirany ty, fa raha mijery ny ankapobean'le code enao be dia be ny zavatra tena manahirana ao anatiny ao, be de be. Ohatra fotsiny hoe raha misy mediaka hoe manohatra ny ohatrany hoe fetim-panjakana na zavatra dekreten'ny fanjakana, ohatra fotsiny zany hoe fetim-pirenena zao ka misy olona manao bémol kely zany hoe tsy mety le endrika anaovan'ny fanjakana le fetim-pirenena de fa azo atao mipetaka an'le ainao manjery. Fa amin'ny matompona andraikitry ny fandarana ny marina ny tena koa, amin'ny matale amin'ny famoahana ny tena koa, amin'ny radio antsiva de zao no mba teny ambarako ankoatran'izay fa teneny namana rehetrarehetra momba nyty lalàna amonoana ny fahafahany ny asa fanaova gazety ity. Za zany tena mba hiezaka tsy hiditra am'le point efa nyteneniny rehetrretra, karazana famenony angamba no ataoko. Efa nolanina tao amin'ny senaly izy de mampirisika koa lanio ao amin'ny anteny meram-pirenena, lanio ry député, lanio de mba rehefa lany de ampiaro. Moi j'ai pas peur. J'ai pas peur.
ary tsy zarery. 20 ans de carrière tsika amty 96 makaty amy 2016. Tsy ery rajonary mampianina zay tsy nanam-ponofilo-pirenena akory mamoaka lalàna ohatran'io, karaha lany io lalàna io no anovany firafitry ny atidohako amy fanaovako gazety. Raha misy olona azoko torahana salut amy fahaizany zay mety fahaizana tsy ho tratrany lohako, ohatran'ny ry amiral Didera Tsiraka sy ny karazany, fa natriako zany tampasahina. Maro karavalo manana sy ny volany. Fa naninona zany karazana rejima zany? Tsy nampiditra mpanao gazety nitondra radio Antsiva tony, tany Atsefana, tany Anosy Lavana, tany Antanimora, satria mba nezahana ihany arak'izay tratra ny nanaja ny norme du métier. Ka avoaizany lalàna zany. On n'a pas peur. Raha zay mpanao gazety eto amty radio Antsiva ty. Fa zao ho soratako ato amy mémoirako, ho reketiko ato amy fitadidiko, fa ny assassin ny mpamony fahafana sany seho masoandro teto amty Madagasikara ty de reto avy era jonary mampianina mahafaly sonandrasana Olivier, Andrenjato Vonson, tsy lavina Ralaindimby, Ontina Realy, Paul Rabary, ary ireo mpanao gazety zay même combat tamy fotoanandro vao nanomboka mivoaka ty loi sur la cybercriminalité ty, nanao combat. Fa manohana an'izany am'izao fotoana zao, assassin de la liberté. Raha diso zany qualificatif teneniko zany a, la ny ora afaka pitsoaingana le procès de ataovy procès ako. Fa ny mémoirako manoratra an'izany. De mieritreritra ve le fitondrana hoe za zao no ampandoavinao 100 millions d'ariary, aiza ny ananako an'izany? Zanga manao bizina journalistique, zanga mivarotra boîte de rose, fa nona mauve, nona vérité ve? Ka tsisy atahorana an'izany lalàna zany a, fa ataonay dans la règle de l'art. Métier anay de ampiaro ny lalàna anareo. Fa hijanona ny mémoire. Nous, on restera journaliste. Vous serez de passage au pouvoir. Aiza ve ny olona ohatrandro Honoré Rakoto manana no mavita amy teny efa lany le lalàna atao amy Sénat amina débat télévisé izy no miteny hoe za moa mbola tsy namaky izy tena amin'ny Tsipriany, un chef d'institution constitutionnaliste tatana fivoriana tsy namaky izy amin'ny Tsipriany, fa le lalàna efa lany. Drone gaga zany izy fa inona moa zany de mampitabatabana amty lalàna lany ty, fa inona marina moa zany le lalàna laninay?
za aloha de raha mbola misirika ka ampatsiahivako anareo fa vo nitononona ny anaran'ono rerakotomanana de efa tsy nampoziko efa tsy nampoziko efa nampoziko io toetranyio io zavajavatra ataon'io na ny principe fotsiny hoe tonga aizany misy hoe tonga de chambre haute zay vo any amy chambre basse. Iny propos anao norerakotomanana tao amy débat télévisé iny pour moi c'est une faute professionnelle amy maha-pikirakira lalàna azy ka averiko efa lano le izy tao amy Sénat ary nahitana zavatra namotsampona be dehibe tao olona mba mpanao gazety olona mba ex directeur de publication à son tour en tant que politicien c'est lui qui assassine le métier. Ah non voky izy de natory karaha mbola zany ny toetsaitsika eto am'ty Madagasikara ty de mbola hoela ka za te ametraka fantaniana lalina raha vitatsika aloha tena mba maharitra ny ty fandarana atao ty tena mba mety anglafa mihitsy tiako hitondrana n'zao ady hevitra momba ny hoe lalàna momba ny serasera sy ny karazan'zao ary aka ohatra mazava tsara raha tadiditsika efa niteny aho hoe misy gazety any fitondrana misy radio an'zao fitondrana zao hafahafa be ny zavatra ataony ary efa nisy mpanao gazetinay amoahana vaovao hafahafa vaovao tsy marina ohatran'izany de efa nanao déclaration solennelle teto hoe ninninona mivoaka ao am'zany gazety zany de tsy resaka an'zany gazety an'zany tsika fa noho ity resaka code de la communication ty nio io resaka hoe loi sur la cybercriminalité io de manery ahy resaka lasa misy zavatra ohatr'izao mantsy am'ilay monde médiatique eto Madagasikara za zao te ametraka mihitsy hoe io fepetra ohatra fotsiny hoe le directeur de la publication io de alors io na io le tompony na io le manana petrabola maro anisa ao anatin'ilay hainao manjery fa tsy mety io raha vao olona afaka ohatran'izay mametra-panontaniana andao raha tomboka any am'ireo hainao manjery ny fitondrana satria efa misy en'izany am'izao fotoana zao hoe média pro régime gazety manohana fitondrana gazety an'ny fitondrana ary zany na tsy tenenina aza tonga de any amy conscience ny tsirairay hoe any anina hony ny télé zao any anina hony ny radio zao any fitondrana hony ny gazety antsoratra zao any fitondrana hony ny gazety ohatran'izao ka l'exemple vient d'en haut avy any aminareo io lalàna io atombo ihany ary ny exemple avoainy directeur de publication any gazety X anareo manana action ohatrinona ao amin'ny capitalna an'le gazety izy aza atao me tsaratsara velatsy hoe prétenant de mody tsy anarana an'le filoham-pirenena na ny mpanolotsaina an'le filoham-pirenena no atao ambadika fa mamorona homme du métier hafa atombo ihany ny fanadiovana jerena rasa zay koa mba te alala hoe iza ny tompon'ity gazety antsoratra izy ao anatina telo herinandro ray volana Noël tonga de misy gazety 10-10 vaovao zay rehefa tambatra ao ny ligne éditoriale
ny karazan-drazany vaovao ao anatin'le izy mitovy. Ary tsy zany ny tontolo ny ainana teto. Zay ny atoko hoe raha misy ny repiblika na rezima farak'izay namo tsampona teto am'ty Madagasikara ty a, de zao vanim-potoana atrehantsika zao tena anisan'ny namo tsampona. Fa ity le hoe mandolamandy zay manao injure, manao diffamation, manala baraka olona, manopa. Fa rehefa vadibadika nge Noël ny gazety le pro-régime, le pro-fitondrana, manao injure, manao milaza lainga. Nefa ty lalany ty zany ny tanjona de hoe ahoana ny paingorana ny antsivy io, ahoana ny paingorana ny retsy manakiakiana antsika retsy. Ka ak exemple anankiray a, ary mialatsiny a zay fandraisanareo hoe ahoana, fa tena ohatra anankiray mazava ty ho raisiko ty. Tsy tononoko le anaran'le gazety fa gazety ny fitondrana izy. Io gazety ny fitondrana io a, mahatonga tena aka ohatra concret mihitsy hoe ahoana moa zany zao ny ampiarana an'ty code de la communication ty, ahoana moa zany tena ampiarana an'ty resaka loi sur la cybercriminalité sy ny karazany ty, raha ohatran'izao tantaraiko zao zava-misy. Le fitondrana zay miteny hoe anadio an'le métier. Tsy mety fa atao an'izao fa nareo manao zavatra mihoatra. Fa le gazety le fitondrana, à l'exemple n'ty zavatra ho tantaraiko eto ty, profo anankiray itenenantsika fa aika le gazety le pro-régime mihitsy, mauvais exemple, manimba an'le métier. Manahirana kely fotsiny le olona ho teneniko a, mbola fatatsika menakavy Edgar Razafindravà. De iteny ray zao nareo hoe patron nareo ve de tsy ataonareo an'izany. Fa raha tsy Edgar Razafindravà io fa toka hoe olona X, nefa lazaina fa teto am'ty radio anay ty no niteny, de mbola azo atao exemple ihany. Fa navoaka an'le gazety mpanjakana, andraso nge tena ho teneniko amitsika, misy zavatra tena tiako atongavana mantsy. Hoy ato am'le article ato hoe Edgar Razafindravà ozy aloha tokony mijery fitaratra vo miteny olona. Fa tamin'ny omaly mantsy, zany hoe omaly alatsinainy, de nararotiny ny radioany ny tenenan-javatra ohatran'izao, nanaratsiana ny fitondrana ankehitriny. Zany hoe omaly alatsinainy zany a, de nararotiny Edgar Razafindravà ity radio antsiva ty, nanaratsiana fitondrana. Station radio tsinona ozy, de taitra ihany ny tena. Nanomboka omaly de nitsofony namana Michel Ralbert ny trève, tsisy flash teto. Ka hoe iza ny nandefa nisy feon'ny Edgar nandeha ve tamin'ny flash. Vaovao maraina tsisy, vaovao antoandro tsisy, tsisy marina rehefa alatsinainy, petraka amin'ny fanontaniana. Iza taminareo mpieno na eno ny Edgar Razafindravà niteny teto amin'ny radio antsiva omaly. Écrit noir sur blanc io a. Il a profité de son station ozy. Tsy haiko mona izy correcteur na correctrice ny tony gazety io, bourré de faute entre guillemets. Il a profité de son station pour stigmatiser le régime actuel. Taizy zany, oviny zany. Ndraindray koa mantsy misy fotoana raha izy tsika mifandarana lapa-kevitra Edgar Razafindravà, tsisy tamy lahady.
rainjonary nandeha tao. Lainga ane zany ry Noël. Ka raha gazety mpanjakana mandefa lainga ohatran'izany, inona ary zany zao ny azontsika atao? De le resaky Edgar Razafindrava omaly ony zany a, reto avy ny lohahevitra. Nipetahany mafy mihitsy ny resaka francophonie. Hoe tsisy ilana an'izany, tsy ho vonona amin'ny vanim-potoana amin'ny sommet io ny infrastructure sy isan-karazany. Taizany nisen'izany omaly. Mba nanontaniana, mba efa naneo hevitra momba an'ity francophonie le olona. Taizany mbola ny se prononcer momba francophonie. Lainga ane zany. Tsy niresaka an'izany le olona. Tsy teto amin'ny radio Antsiva le olona. Lazainao ndray koa le olona fa niresaka momba ny Hermaty, momba ny annexa be. Tsy niresaka an'izany le olona. Lazainao fa niresaka ny velively mafy ny FMI sy ny Union Européenne sy ny karazany le olona. Tsy niresaka an'izany le olona. Zany hoe du début à la fin, tout est laingy ny ato amin'ity article ty. Déjà, tsy vahiny radio Antsiva Edgar Razafindrava omaly. Faharoa, tsy mbola se prononcer tam'izany point rehetrarehetra zany. De tsy haiko raha azontsika am'izay le zavatra tiako atongava na tsy Edgar io na Edgar io, fa zay le zavatra ao am'le gazety mpanjakana. De mbola azo atao ve zany zao hoe article inona? De ahoana zany zao mesure par rapport am'izany? Sa ve rehefa gazetina pro-régime zao manao zavatra ohatran'izany hoe manao tena pure invention pour une raison tsy fantatra hoe fa maninona le olona ny tonga de hoe andao ty atao hoe nyteny tatsy amin'ny radio tatsy de reto avy ny lazaina fa nyteneniny. Zany le ataotsika hoe tena asa maloto eto amin'ty métier ty. Tsika mbola mamerina 20 ans, 22 ans ty radio Antsiva ty, tsika tsy mikosomaso am'izay resaka hoe la vérité ny kirakiraineto. Fa sarotra kosa Noël no hoe andao amoron-daingy. Sika raha miresaka fitondrana dans sa globalité, dans sa pratique. Ary ny zavatra tenentsika miainga amina fait mazava tsara. Ohatra ny tenentsika teo hoe 7 maty tany Beroro. Nga tsika namorona an'izany. Fa ity zany de hoe mahasososotra anao Noël de andao amorona article amorona. Ka ny asa fanaovan-gazety tompoko tsy asana littérature, tsy asany, c'est pas un produit de l'imagination. Enfin, on parle toujours d'un fait. Karamba mieritreritra le fitondrana hoe andao atao mamay am'izay zay mpanao gazety hafahafa de tokony l'exemple vient d'en haut. Tokony nenazy zany modely fakatahaka hoe ohatran'izao zany modely fakanatahaka amin'ny fanaovan-gazety zany. Ary ny olona miasa ao c'est pas n'importe qui. Ie, fa qui maki azy hatramin'izay aloha entre guillemets. Mandeha indray tsika mankany am'le resaka cybercriminalité. Ny ankapobeny le voasoratra ao am'le gazety mpanjakana mahita pretenant be de efa style an'ity fitondrany ty koa moa ny fonao sy ny fausse identité sy ny anao amin'ny Facebook. Tsipitsipona phrase avy am rehefa tena analizena zany le zava-misy ao am'le Facebook de misatake
am'le hoe nanao émission Edgar Maly de toy vakana ny dénigrement sy ny acharnement sy ny isan-karazany de maninona ny lotona ohatran'izany le monde médiatique le tontolo ny asa fanaovangazety sika mbola mametraka tsy manana olana amin'ny rajonary mampianina atsika tsy manana olana amin'ny voangy rajonary mampianina atsika tsy manolana am'ireo mpitondra reo problematsika nareo zao ny mpitondra aza tao ohatran'izao le firenena olona manana pouvoir reo olona manana fahefana raha tsy ministre de président de premier ministre dikan'izany manana didiny média anao balizy manana didiny média idénoncer raha misy zavatra tsy mety ataon'ilay fitondrana ary mbola mamerina mba maro ny fitondrana nanangana hainao manjery mbola veriko ihany fa tsy mbola nahita ny MBS am s'acharner amina mpanao politika anankiray atatahorana de amoronana atsanga tsy amanorana tsanganan'ny MBS tam'izany de hoe zao ny zava-bita Marc Ravalomanana nandeha tarila Laura Ravalomanana ny ministra zao nitokana zavatra ohatran'ity teraterainy zany ny azy ny inona mo ny zava-bitany ary irehareany satria ce sont des faits fa afakely mihitsy ty régime ty why to tafiditra ny international libéral ony ranona fa mba maninona ny France ranona bon c'est un homme à abattre de nefa le article zany de ohatrany olona tsy manana code de popularité mba zao pourcent ve no ny anazy de miseoseo ka maninona ny soratana olona tsy atahorany zany à quoi bon andalina ranomainty pourquoi cet acharnement mangovotra any amin'ny lohalika sy ny kitsokely pourquoi fa misy inona fa misy inona raha andao positivena le hoe misy code de communication atsangana atao ohatran'izao satria mila diovina le métier de le métier diovinao fa ny média pro régime mandoto an'le métier za mahita an'izany injuste ary tsy serajonary mampianina hijanona éternellement eo amin'ny fitondrana io mbola ifakahita anaty maso teny tena problème eto amintsika koa misy lefa de tena tsy malala menatra tsony na maniry andrina daholo ary ny tapikandriny am'izay parcours journalistika nandehanany ka eto tsy mifandolololo am'izany fa mbola mamerina lanio le lalàna de ampidiro amponja tsy andrariny zay tianareo ampidirina amponja tsy andrariny noho ny plume noho ny la vérité fa tadidio fa nanapaka ny seza Marc Ravalomanana resaka média nanapaka ny seza ny Zafy Albert resaka média de alefa azo rajonary mampianina alefa aza mijanona amin'ny débauchage aza mijanona fandoavana ny fahangina mpanao gazety de midira koa amin'ny verrouillage de akatony de ampidiro amponja qui vivra verra